tiako Madagasikara na ny TIM dia manao zao fanambarana manaraka izao. Taorian'ny fanambarana sy fiekena izay nataon'ny CENI momba ny tsy fahatombanan'ny liste électorale dia milaza ny tiako Madagasikara, milaza amin'ny vahoaka manambara fa dia tena misy zavatra tsy nanjary ny fifidianana izay nataontsika tamin'ny 2024 sy ny 2024. Rehefa ny liste électorale ny tsy tomombana izay natenainy vahoaka ary tsy voy izao izay nilazan'izany fa nilazan'izany nandritra n'izay roa taona izay. Tsy vitany hoe teto Madagasikara ihany fa efa nanoratra mihitsy nakany amin'ny secrétaire général des Nations Unies, nakany amin'ireo amin'ny Union africaine, ny Union européenne, ary nilazan'izany tamin'ny SADC, nilazan'izany tamin'ireo communauté internationale hoe mba jereo akaiky fa ny zavatra misy hitanay ety dia tena tsy manaraka ny fenitry ny zany fifidianana eto Madagasikara zany ny zavatra nitranga. Miaiky izy iny nanao aveu mihitsy fa dia nisy ireo doublon, nisy ireo karapanondro izay miisatra amina 1 million mahery. Tia teny aminareo aho hoe lasa remise en cause daholo zany ny fifidianana izay natao. Ka na ireo olona izay voafidy ary sy izay nihevitra ny tena fa lany dia milaza aminareo fa misy fiantraikany lehibe dia lehibe eto amin'ny tany sy ny fanjakana zany, satria tsy safidy bahoaka ny olona mitondra. Raha tiatsika tena hitombona tsara ny resaka fampandrosoana sy ny filaminana ary ny fifampatokisana dia tsy maintsy crédible tsara aloha ilay olona lany, tsy maintsy eken'ny vahoaka tsara, misy tsara ny fifanajana. Samy niezaka daholo ny rehetra nanazava hoe tandremy tsara fa misy ny kitihany ity lisam-pifidianana ity ditantsika tsara farany teo. Fa na dia ireo le collectif des magistrats dia efa nilaza tamin'ny Transparency International, hitantsika tsara ireo requête générée fa sy nomenandry zareo mahatonga nilaza an'ireny ny CENI misy dikany zany. Izy zany zao nitondra le fait nouveau na le zava-baovao izay manetsika hatramin'ny voalohany mihitsy hoe ty fifidianana izay nataontsika ity nandritra ny roa taona dia tsy tomombana araka ny heverana azy, tsy safidim-bahoaka ilay olona lany, tsy maintsy mijoro tsika nitsangana tsika. Izay no mahatonga anay ato amin'ny tiako Madagasikara nanao an'ilay redynamisation mba tena amelona indray hampatanjaka indray ny antoko politika. Fahasahinana lehibe ny zany toetran'izany koa tsika eto Madagasikara. Raha tiantsika indray nampandrosa Madagasikara amerina azy amin'ny toerana nisy azy teo aloha dia tsy maintsy manana fahasahinana toy izany koa tsika.